Tombotsoa ambonin'ny firenena sy ny vahoaka malagasy ny tanjona fa tsy tombotsoa an'olombitsy na antoko politika. Misokatra amin'ny fiaraha-miasa amin'ny firenena rehetra ny fitondrana fanavaozana ao anatin'izany, izay ombona ny filoham-panjakana teo aloha sady filohan'ny antoko HVM Rivo Rakotovao hevitra amin'izy ireo. Tsy manilika ny fitondrana ankehitriny saingy misokatra kosa amin'ny fiaraha-miasa rehetra amin'ny any ivelany raha ny fanehoan-kevitra entiny Rivo Rakotovao. Politika atsika azadiny fa io ny ataoko hoe ny zava-mitranga eran'izao tontolo izao. Zany hoe ny globalité moa izy zalama miteny. Misy fiovana mandeha eto amin'izao tsy vao zao fa vao maika ame mafy. Misy firenena lehibe amin'izao fotoana izao miverina ho anazy rery. Manao se replier moa izy ny fitenenana. Anjarantsika satria noho ny antony maro samihafa ary zay mampasamihafa raha tamin'ny sivy sy roa arivo tsika voasazy nanonga-panjakany reo nanao sazian'ny olona zao ny olona manampy atsika tangorona mihitsy ny olona mijery Madagasikara manampy atsika fa voazana rehetra zao dia atsika indray ve nihidy ato anatin'ny ato hoe zay dia efa ty amin'ny lalana ity ihany ataoko fa tsy diso mihitsy ny fitondram-panjakana raha mamaly ny antson'ireo olona zay mieritreritra ny anasoan'ny firenetsika. Tsika tsy osy fitenin'ny firenetsika zay tsy nalan'izany izy tsika fa mandray ny rehetrarehetra zay tondra tombotsoa ho an'ny firenena ka mijery miaraka amintsika manaiky an'ireo fepetra zay apetraka tsika mba ho tombotsoa amin'ny firenena fa tsy tombotsoa an'antoko anankiray na tombotsoan'ny olona anatin'ny antoko anankiray na tombotsoan'ny olombitsy ny arovana eto amin'ny firenena. Ho fiarahamonim-po amin'ny vahoaka malagasy Traboina dia Tomasina dia tonga atsatsy fotony nitondra tolo-tanana ho an'izy ireo ny antoko hery vaovaon'i Madagasikara izay nitarihany Rivo Rakotovao nanolotra fanitso bodofotsy ary vary izay natolotra izy ireo ny BNGRC teto amin'ny CRCO Tomasina. Ataoko hoe hiraka avy amin'ny HVM eto Madagasikara sy ny ampitan-dranomasina nitondra ny tsirambin'ny tanana natolotra ary ny tena nirina rehetrarehetra dia hoe tia tamatavy mihitsy izy ny atolotra azo natao tany Antananarivo izy io fa dia nakaty zahay anatrimaso ary hitondra an'izany aty fotony satria ny voikava mahatratra ary ny antoko politika HVM dia antoko efa nitsangana hatramin'izay miaraka amin'izay fiarahamientana eto amin'ny firenena tondra izay azony atao dia zany ny atongavana ohatr'izao ny firarianay dia araka ny tenin'ny lehibe BGNC teo hoe mba ho tonga soamatsara ny amin'ireo olona mila an'ilay izy aparitaka araka amin'izay filana satria teknisianina lehibe izy ireo meny fanjakana anjara andraikitra mavesatra be amin'izao fotoana izao dia zany ny anomezany tolo-tanana ho an'ny malagasy ray manontolo izay tratry ny fahavoazana amin'izao fotoana izao. No mafisy ny BNGRC fa tsy maintsy tonga any amin'ireo Traboina iantifany izany izao fanampiana izao. Miaramiasa manandanja amin'ny Rosia Madagasikara raha ty Afrika hoy ny filoha Rosiana Vladimir Poutine izay nandray am-panajana ny filohan'ny fanavaozana ny koloniely Lenina Mikael tao amin'ny lava-panjakan'ny Kremlin ao Moscou, Rosia, omaly alakamisy 20 febroary. Nambarany ihany koa fa mirindra tsara ny fiaraha-miasa eo amin'ny firenena rotota. Manoloana ny fandalovany rivo-doza Fitisy Gezani dia nitondra teny fankairezana ho an'i Madagasikara ny filoha Vladimir Poutine ity farany izay nampatsaha ny ezaka fanampiana nataon'ny Rosia manoloana izany. Isan'ny nivoatra nandritra ny fihaonan'ny rotota ny momba ny fiaraha-miasa eo amin'ny sehatry ny fitrandrahana arenakibon'ny tany, fitsaboana, fambolena, angovo, fanabeazana ary ny fahasalamam-bahoaka. Vonona i Rosia hiara-iasa amin'ny Madagasikara amin'ny lafin'ny fifandraisana maha-olona eo ny vomvonana iraisam-pirenena hoy ny filoha Rosiana. Fanasana dia zay firenena rehetra hanonay fotoana sarotra ny Madagasikara zao zahay dia faly amin'ny firenena Rosiana fa vononanay iasa firenena Rosiana afony rehetra izay voalaza fotoa ny resaka
malagasy manombotra fiaraha-miasa vaovao taoriany dimapolo taona zay efa niravitra amizay efonina manombotra folo fiaraha-miasa vaovao firenena rosiana mba ohatra ao Afrika. Nanamarika ny dian'ny filoha tany Rosia ihany koa ny fitsidiana ny musée central des forces armées tao Moscou, tranombakoka miaramila izay mirakitra sy mitahiry ireo harem-bakoka sy tantara mandritra ireo ady lehibe roa nisesy nandraisan'ny firaisana sovietika anjara. Karazam-bakoka misy 700 tapitrisana hita ao fiaranty toy ny fahatsiarovana ny Yuri Gagarin ilay Rosiana niakatra teny mivolana voalohany ny 12 aprily 1977 izay anaovana fanamariana isan-taona. Ao koa ireo fitaovam-piadiana fanamiana sy fitafiana galona ary karazana saina mampiasaina nandritra ireo ady lehibe. Nahitako ny zavatra satria taloha za anisan'ny zavatra tiako nijeriny eo film Rosiana, film mikasika ny ady lehibe faharoa indrindra dia nanome ahy ina moa zany ohatra hoe nihemotra taona maromaro nakany aoriana nijery ny zavatra misy eto. Ny zavatra nisarika ny saiko dia ny herim-po sy ny herin-tsaina nananan'izareo Rosiana tamin'izany fotoana zany satria tsy mora ilay izy nanomboka taty amin'ny telopolo sy tongatra dia Stalingrad sy ny namana ilay ady tamin'izany. Dia zay no diraiko ny herim-po ananany sy ny fitiavan-tanindrazana na Rosiana. Ny fitiavan-tanindrazana tsy tokony anadinoantsika ny tantara izay miainantsika rehetrarehetra hatramin'izay miaina ny razambe malagasy indrindra ohatra. Zay zavatra tokony ananantsika koa satria ny fisehon-javatra ohatran'izao ny fisian-javatra ohatran'izao no mitazona ilay fitiavan-tanindrazana amin'ny firenena anankiray. Nisy ny lanonana raha-miaramila nentina nanamarika ny fotoana amin'ny filoham-panjakana malagasy ny kolonely Raninina Mikael etsika izay fanao ny fanjakana Rosiana amin'ny fandraisana filoham-pirenena na filoham-panjakana mitsidika ny Rosia. Mbola fanamby lehibe ny fahafehezana ny etra hoy ny kolonely Mikael Randrinirina nandritra ny fiaonany tamin'ireo diaspora malagasy tany Rosia. Ny fitantanana mahomby kokoa ny etra hoy izy no ahafahany Madagasikara mampiena na mety anafoana tanteraka ny fiankinany amin'ny fanampiana any ivelany. Nampafantariny ihany koa fa nisy fiakarana ny volanitra tamin'ny alalan'ny etra tao anatin'ny fotoana fohy izay heveriny ho vokatra voalohany mazava hita avy amin'ny fanavaozana efa natomboka. Ankoatr'izay dia voaresaka tamin'izany ihany koa ireo olon'ny mpianatra izay maro anisa amin'ireo malagasy mipetraka ao Rosia. Ankoatra ny fangatahana ny isin'ny mpiantoka avy amin'ny ministeran'ny fampianarana ambony sy ny fikarohana ara-tsiasa dia isan'ny verimberina ihany koa ny olon'ny tranon'ny mpianatra any Madagasikara sy ny kolikoly. Angatahin'ireo mpianatra moa ny fampisiana fanamboarana pasiport ao Rosia mba hanafainganana ny fikarakarana izany satria maro no mila izany mba hanaradalana ny fipetrahan'izy ireo any an-tany lavitra.